Mbava makasika ny fanatanjahantena ny karat, ny fihomanana ara-pahasalamana no fahombiazana, lakilen'ny fahombiazana. Io no isan'ny teny faneva noho izany indrindra dia nisy ny atrikasa, narahina famelabelarana makasika ny fahasalamana, fitsinjovana indrindra ary entina ihany koa hanatsarana ny sehatry ny karat tamin'ny andron'ny omaly moa natanterahana izany. Teny Andrefanambohijanahary teny lovra manatsosa Kristy rakotoramanga no teny toerana nanangona ny vaovao. Ny famotona tetsy amin'ny fitoerana sosialy any mahitsy Andrefanambohijanahary, omaly ireo mpitsabo misahana ny sehatra ara-panatanjahantena, ireo kinésithérapeute, filohana ligy sy section ary solitena avy amin'ny fédération karate malagasy. Fotoana na ahafana nametraka laminasa ihany koa ty fivoriana ity. Manotrana ty fandarana any fandaram-potoana ray ity izay anisan'ny atrikasa sy tafita anatin'ny laminasa ny fédération amin'ny ty taona 13 ty. Izy ty moa zany dia tsy zava-baovao fa isa-taona dia manokana fotoana anankiray ny fédération ny karate eto Madagasikara manolotra n'izao karazana fampahafantarana eo ny tontolon'ny karate, zavatra tokony fantatra, zavatra tokony ilaina, mikasika indrindra ny zavatra tokony fantatra eo amin'ny ataontsika hoe resaka vonjena amin'izay trangana seho mety hiatra amin'ireo mpitratroka mandritra ny fotoana anaovana ny fanazara-tena. Nampahafantarana nandritra ty fihoanan'ity ny mikasika ny aretin'ny osgood-schlatter na ny ostéochondrose de la tubérosite tibiale. Io moa zany ny antomanokana mpahafantarana izy amin'le mpitratroka moa zany indrindra le mpitatana salle na le président na président section, dirigeant na club sy ndraitrarehetra dia mba hahafantarana zareo alohany hoe isiny hoe fanatonana dokotera na ohatra zany hoe misy trangana aretina tokony efa mamailomailo tranga amin'ireny atlety ireny dia efa tsy dia mora hitondrana le fomba fanaovana entraînement sy ny mesure tokony horaisina. Nilaza ireo mpizaika fa mbola entina any amin'ny faritra ny hetsika toy izao mba ahafahana miomana dia mialoha amin'ny faninanana na tompon-daka nasionaly.